Fararanondanonana ny eto amin'ny renivohitra Betsimisaraka amin'ny ty androany fa 5 ny volana Jona 2024 ity notokanana androany ny boulevard Ratsimilao lalana manamorona ny sisin-dranomasina Atsinanana izay rava ny rivodoza tamin'ny taona 1970 rava tanteraka ary tsy afaka nampiasaina intsony izany tamin'ny fandalovan'ny rivodoza 1970 izany hoe tsy afaka nampiasainy vahoaka tao anatiny 430 taona. Ny fitondrana mijoro ankehitriny izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nanarina ity lalana ity ka niasa aingana rehefa nahazo toromarika avy amin'ny filoha ny teo anivon'ny ministerany asa vaventy. Mizara roa ny fanamboarana ity lalana boulevard Ratsimilao ity ka ny tapany voalohany mirefy 200 metatra izay natao tara narahany fametahana lampa adera misa 90 ity notokanana androany ity izay naharitra 7 volana moa nanamboarana ny lalana. Efa mandeha ihany koa ankehitriny ny fanamboarana ny tapany faharoa izay mirefy 700 metatra. Tsy mitsahatra mitady vahaolana sy miezaka manarina ireo foto-drafitr'asa simba ny fitondram-panjakana hoy ny filoham-pirenena malagasy androany rehefa nitokana ity foto-drafitr'asa goavana ity. Ny fahavitan'ny boulevard Ratsimilao sy ireo foto-drafitr'asa goavana toa ny Miami dia manome endrika ny tanàna ny Toamasina. Ambody izay voatendry voafidy vita amin'ny firenena ao ianao Andriamatoa filoha-hevitry ny antemeran-dolona raha matoa filoha-hevitry ny antemeram-pirenena ianareo parlementaire rehetra loholona sy solombavambahoaka ao ianareo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ao ianareo gouverneur sy ianareo be ny tanàna zay hitako maro dia maro koa tonga eto fa indrindra ianareo vahoaka ny Toamasina ianareo rehetra zay tsy nalavy tany tonga miara mifaly tonga miara mifety hitokana an'izao foto-drafitr'asa zao homariky ny fiarabana homariky ny hafaliana dia asitsika teraka sorakokaka mahabetoko lahatobolahy sy mitsahatra isika ny manorona manangana manarina foto-drafitr'asa sy mitsahatra isika mitady vahaolana mitondra vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena dia gaga ianareo hoe fa ahoana loatra inona loatra ny ao anatin'ny président fa tsy mijanona mihitsy izy dia ny atao anatiko dia tsotra ny fitiavana ny malagasy ny fitiavana ny tanindrazana ka na misy sakana na misy tsikera tsika tsy maintsy mandroso tsika tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy mandroso Madagasikara tokolatobolahy ekena sa tsy ekena asoteraka mabeaka raha eketsika zany jerenareo tsara ne vomaly izahay no tany a Genève androany izay alina be ny tonga ary zay nisokaka anareo nahandry satria tena miazakazaka isika efa alina be efa miray maraina amiroa maraina vao matory androany zao tsy maintsy tonga ny Toamasina satria ato apoko miraikitra ato apoko mivaoka ato eto Toamasina dia tonga eto tsika androany satria maro loatra ny zavatra atao maro loatra ny fitokanana foto-drafitr'asa tokony ho atao so apetraka eto amin'ny firenena. Rehefa tany Genève inona moa natao tany Genève dia misy ny organisation eo anivon'ny Nations Unies zay mampiroborobo ny sehatra tsy miankina sy ny araka économique maro ny filoham-pirenena aty Afrika fa ny filoham-pirenena malagasy no ananorata ny taratasy manokana hoe mba tianay ianao monsieur le président raha mba ianao no manao ny kabary manamarika ny 60e anniversaire ny Tunisette tiako lazaina aminareo fantatry ny zao tontolo zao ny programme atsika ny fampandrosoana tytsika apetraka fa indrindra ny leadership atsika manerana tany dia mihaiko fa hoe zany filoha malagasy zany sady manana mivina ny ty tanindrazana ary tsy maintsy ampandrosony Madagasikara ekena sa tsy ekena ao anatin'ny volana vitsy tapaky ny taona enim-bolana zao nanomboantsika ny mandat enim-bolana
fa miteny aminareo a fa manomboka izao a afangantsika accélérétsika ny fampandrosoana nyty Madagasikara ity alaitsika mifepetra rehetra ametrahana an'ireo planina rehetrarehetra fa eto dia efa miteny kosa nefa ho an'ireo zay mitamatama ho an'ireo zay tsy maharaka ritona tsy afaka hitarika anareo afa mialatsiny aloha to dia mijanona ekena sa tsy ekena tsy misy tsony ny excuse fa zay tsy mavita dia midiny ekena sa tsy ekena zay mavita ihany miakatra ekena sa tsy ekena vity ny fividianana solombavam-bahoaka ary miandry itsika pitoniny zay vokatra ho avoaka ny HCC eo namby hoe tsy maintsy votaina alohan'ny fankalazana ny fety pireneny 26 juin ity lalany dia ny zavatra mitranga androany vita ny lalana mandroso isika ary mitokana ny lalana ohatran'izay nanaovantsika ny fampandrosoana ny firenena mba ame tantara kely a ity boulevard Ratsimilao ty dia mame endrika ny tanànany Tomasina miova tanteraka ny tanànany Tomasina zao mandeha amty ianao tena misy fierté manokana mihitsy hoe zany ka le plus grand port de Madagascar zany ka manana boulevard mendrika sy manara-penitra ekena sa tsy ekena asotehaka mabe raha iketrika zany toplako tamin'ny 1986 tamin'ny taona 1997 no apotika ity lalana ity nandalo teto tamin'ny mandalo voalohany hoe mba tiako hity zany boulevard Ratsimilao zany dia ozy izy ny tompony andraikitra teto monsieur le président aza makany ianao fa ahoana oa feno tsy lazaiko le fiteniny tanora fa feno maloto any izy izy ka so dia manitsaka minina any ianao dia ozy izy za hoe za tsy matahotra minina fa aloha mba handeha dia jereny fa nandeha tamin'ity tokotokotrany aho izy izy nareo fa tsy afaka nandehanana feno fako feno loto feno olona nanao maloto tamin'ity lalana rehetrarehetra ity ary tamin'izay ary moa dia maromaro reo tompony andraikitra mipotra mihitsy ny lelany hoe zay aloha hijanony tsy navita nandeha hatramin'ny farany fa zany ataoko hatramin'ny farany lay izy dia ozy izy za hoe tsy maintsy amboaritsika tsara io boulevard io ohatr'izay ny endriky Madagasikara jerevy tsara zavatra lazaiko aminao 86 2024 itsika zao zany hoe tao anatin'ny 20 taona 38 ans betsaka ny fitondram-panjakana ny fandimby betsaka ny filoham-pirenena ny fandimby fa efa nisy nanosina namboatra ve ty na dia lapelina ray ary mba nisorohana hoe mba hanadio an'ity efa nisy sa mbola ty zay ny zavatra mitranga sy misy eto a Madagasikara simba ny firenena latsaka lalina ny firenena miaina ao anatin'ny fahantrana ny malagasy fa za matoa mijoro a dia ohatran'ity lalanyty ihany koa ho amboaritsika Madagasikara any ampandrosotsika Madagasikara toplasybravo mety sa tsy mety asotehaka mafibe raha mety zany zavatra rehetrarehetra vitatsika ty ny boulevard Ratsimilao a miala eto a mipotra makany amin'ny RN5 mipotra makany amin'ny aéroport fa ny tapany faharoa efa ao ihany koa Sonatepe satria rehefa manao a dia tsy manao sotapany fa rehefa manao zavatra dia atao hatramin'ny farany a dia efa mandeha ao koa zany a miapahany faharoa zay mbola ampitoy an'ity boulevard Ratsimilao ty miala eto tsika zany a mipotra makany amin'ny RN5 fa mitonga atreo amin'ny port tonga eo amin'ny port ihany koa tsika dia misy ny voie rapide zay 4 voies 2x2 mipotra makany amin'ny RN2 zany hoe ity tanànany Tomasina ity zany zao vao marika fa hoe capitale économique de Madagascar zay no ataotsika betsaka ny fotodrafitrasana ataotsika teto manana ny kianja manara-penitra ao barika 5 zany Tomasina zany am'izao fierté mihitsy zany nanaovana hôpitaly manara-penitra teto a Tomasina vao tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay tonga teto a nametraka ny Eodôf
mametraka ny usine fanaovana savony, fanaovana jus de fruit mba ahafahana mamokatra sy manodina ny vokatra eto amintsika ihany. Ary indrindra ho avy ihany koa tsika tenenao teo Andriamatoa gouverneur absolutoerana hoe tongava matetika tena ho tonga matetika tokoa ne izay mamangy zany io no antsy tsy havana ny gymnase eo efa vita tsy nanana atarana ny anireo vahoaka manamorona ny boulevard Joffre avy eo amin'ny maison de retraite hatreny amin'ny route béton hôpital B rehefa naray taratasy avy amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina ny andro ny efatra amby folo ny volana Jona lasa teo. Raha ny taratasy voaray teo ampelantanan'izy ireo dia androany fa 15 ny volana Jona efatra amby roapolo sy roa arivo izy ireo no tokony anatanteraka izany. Manoloana izany dia nanazava ireo vahoaka mandridina ity lalana ity tampoka loatra tamin'izy ireo ny naharaisana ity taratasy ity. Noho izany dia manao antsoavo amin'ny ambaratonga pahefana izay misy izy ireo mba hitady vahaolana makasika ity raharaha ity. Nambaran'izy ireo fa tsy misakana ny fanamboaran-dalana izy ireo ary mankasitraka ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana ity lalana ity. Tokony hojerena kosa nefa izy ireo ny lafiny mahaolona ka tokony isy ny marimaritra iraisana na ny fifampiresana amin'ireo tokony andraikitra sy ireto vahoaka ireto. Faly zahay aloha satria tonga ny lalana mindro kely nefa io ny mpandrafitra ito tsy voajery misy ny mahaolona ka jerena lovaty ny taratasy iny satria fagnesorana trano fanakatonana toeram-piasana sy fefy zegny zavatra angezabe ao agnatiny ary anisan'ny natetane zany le hoe avy ampovoan-dalana dia 12 mètres et demi de chaque côté dikan'izany ny carreau 6 manontolo misy zany na ny tapany takany oravana eo anatehan'izay dia mangataka amin'ny manam-pahefana mahefa izahay mba hijery akeky zao zavatra mampitelitely ny vahoaka zao ary fotoana ny tokony hilaminansaina ny ray aman-dreny zay mananjanaka fagnadinana zao nefa dia androany androany amin'ny talata no any fagnadinana ny ankizy androany androany mitapany ranonana na fandravana izahay. Izy koa mbola afaka hiteny azafady manoloana zao tranga zao inona ny mba antsoavinareo manampanintana manaraka ny zany fanampianany telometry ny talety eo tamin'ny 5 taona lasa président tonga teto aminay teto milaza izy raha tonga teto tamin'izay fotoana zay hoe amboarina ny lalana tsara koa mitetika asa izany hoe fanamboaran-dalana zao miteraka fampandrosoana ho an'ny mpanana izany ary tsy misy ny misakana izany fa dia sy ny ampifaliana izany fa izay kosa nefany dia tsy manaiky ny fandravana izay kasaina commune ho atao aminay amin'ny alalao fetotaona foidefoy satria tamin'izany fotoana izany président raha tonga teto dia zany atao aminay izy hoe ny lalana amboarina ozy izy fa kosa ny fandravana fonenana fitadiavana tsy misy ankehitriny nefa to mifanohatra amin'izay ny zava-misy ka tsy haina intsony zay marina sy diso amin'le izy fa dia petraka aminay aminareo fitondrana mahefa hoe jereo ny momba ny mponina eto Analakminina fa mitebiteby ny ankizy ao anatin'ny fotoana examen tsy mitombona saina anjavatrano izahay hipopoka maro to ny ankizy manao révision atao kosa angamba fa tsy fotoana zany zao fa mba fotoana ny fitonina ka raha mba misy ny azo atao président
dia mba mangataka aminao izay mangataka ny amovam-ponao mba tsy ho avana le fonenanay satria tanatin'ny taona maro miarina andreo. Zavatra resanay aketo zegny izy solony tegna mivehivavy jiaby agnatin'ny karôsisy agnalankininina. Le zavatra mafisinay zany mba tianay président mba hitovy amin'ny lalagna ary zany le zorony lalagna mandeha maison de retraite. Sahirigna zay mesategna tsy managna antonasa. Dia raha voaravagna zany le place misy anay eza tany mboanay nefa le raha fantimbotra. Programme antimbotra nefa nipasina taratasy igny zao dia zao. Ke mangataka zay mba misy mba fankatahana kely zany hoe ampitovigna amin'ilay taloha le lalagna fa tsy atao ame maventy. Oviagna nareo nazy taratasy. Nomary zay nazy taratasy nefa le taratasy ka le 10 nanoratin-jare ananjy. 5 jours natandro le taratasy filately taratasy 5 andro. Zegny androvagnanay tragno tadiavanay tany pitrahagna agnoregnanay tragno vaovao 5 andro.